faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Itsy ambaratelo ny aladia, tapany faharoa. Ny ondry very. Nandositra i Ruth satria tezitra. Nanaraka azy ny tenin'ny Nenito Margareta hoe alefako any amin'ny kilasy mandry ianao. Rehefa nilentika ny masoandro dia lavitra ny tranony izy ary nanontany tena hoe aiza ny atoriana an'io alina. Angamba any am-piangonana ao ambadiky ny fasana. Nandalo ny fasana izy ary nijanona teo anoloan'ny lakroa fotsikely. Johanna Colin, 7 taona, efa lasa ny akaikin'i Jesosy izy. Sa ihany koa ve ho lasa ny amin'i Jesosy raha ho faty an'io? Nieritreritra lalina i Ruth ka nitsorika niditra tao amin'ny fiangonana. Dia nandry teo amin'ny dabilio izy ary natory. Ny ampitson'iny dia tonga tao am-piangonana ilay pastera ary nahita ny Ruth. Manahoana? Avaiza ianao? Natoky ny pastera i Ruth ary nitantarainy taminy ny fomba nandosirany. Avy eo izy dia nisakafo maraina matsiro tao an-tranon'ny pastera. Raha niantso ao telefona ny nenitoany i Adremato Robinger. Jery nanodidina ny efitrano i Ruth mandra-pifantohan'ny masony tamin'ny sary iray teo amin'ny rindrina. Tianao ve ty sary ty? Jesosy ilay mpiandry tsara io. Maninditra ny tanany amin'ny ondry very izy. Tia hamonjy azy ireo izy. Mampatsiahy kely anao izany. Hitany ihany koa ve ho any an-danitra toa Johanna Colin ve Eny, mila teneninao fotsiny izy fa teo ho azy ianao. Omeko anao ty sary ty. Mody amin'izao fa manamomba anao ny nenitoanao. Teny an-dalana hody dia nalainy Ruth tao am-paosiny ilay sary. Nijery azy izy rehefa nivavaka. Jesosy tompo, izany zanak'ondry tsy pakato, raha sitrakao, mamela ny fahotako rehetra teo anao ary arahaina aminao any an-danitra indray andro any. Amen. Tonga dia mamaly avy hatrany an'izany karazany vavaka izany i Jesosy. Nisaotra azy noho izany i Ruth ary nitsambikina noho ny hafaliany. Niandry azy teo ambaravarana i Nenito Margareta. Nifanoroka izy ireo. Nenito Margareta, miala tsiny amin'ny zavatra rehetra. Azafady, aza alefa ny amin'ny kilasy mandry fa mampanantena anao fa ho tsara fanahy manomboka izao. Tika anao, andeha hanandra ny indray mandeha. Niezaka mafy i Ruth ary niasa mafy tamin'ny fomba fisainany. Niaino ny feon'ilay mpiandry tsara izy rehefa niresaka tamin'ny fony sy tamin'ny alalan'ny Baiboly izy. Tsy te hiaintsony ny feony ambony izay te herony izy. Niova tokoa i Ruth. Nizotra tsara ny zava-drehetra nandritra ny fotoana kelikely. Saingy avy eo. Azadiny no miaino ny tantara manaraka izay andrenesanao toy nyity tantara mampientam-po ity. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.